Inona ny problema ray aman-dreny? Problema dia ny tena fa antsa lasa ny fefen'ny olona ny tanàna. De aza ilay voafefa mba tsilo vao zavatra io. Aiza zany ny tokony manao amin'io? Aiza ny taninareo? Eo zany atsasany. Ino atsasany misy tamboho io? De le tambohon'olo io zany tafiditra anaty taninareo? Tafiditra ao anatin'le tany. De ity ny taninareo ty? Ny tranonay ireo aloha. Izy roa reo ny taninareo sy ny tokotaninareo. De aiza le taratasy nandoavanareo hetra zany? Najanany trano. Fa nareo zany mandoa hetra amin'io hatram'izay? Nandoa hetra zay hatram'izay na tamin'le fobe teo iny ary. Mbola nandoan'le hetra tamin'le fobe. Dia zavatra mampalahelo anazy zany tsy mba misy fampiresahana roa tota. Fa tonga dia fefena fotsiny dia hoe mela fa efa nandoana vola tany amin'ny foko tany zay. Ampiakara tribunal raha fampiakatra fa izay maharesy ny tompony. Zany le izy ry zareo io tranon'olona efa nipetrahany efa ela be. Iry ambiny ry noho ny fahasahiranan'le ramatoa dia namidiny. Dia maninona tsisy nanakana zany rahan'ny zareo le mpamefy io zany le tany tokony sakany nanao mivarotra andritsisakony zay. Nefa io tsisy misy fanakanana dikany zay anareo matoa nareo afaka mivarotra. Anareo matoa anareo no mandoa hetra amin'io. Hatram'vina nareo nandoa hetra. Hatram'vina nandoavanareo hetra. Telopolo taona mahery zay nipetraranay teo nandoavana hetra. Tamin'izany mbola teny amin'ny MBS tamin'ny Nosipatra ny fandoavana hetra. Izao eny Paresy fahefa eny Mahamasina. Zany le izy ry zareo mba tokony hitodika maso saly am'izao tsika tokony andraikitrisana ambaratongany. Ny fokotany hono nandaminanareo dia tsy mety makagny le olona mpamefy io. Fa isy zazakely hono izy mandeha amin'ny fokotany. Dia nefa milana dia fa tonga dia tribunal hono dia misy atokisany zany any amin'ny tribunal. Dia nefa reo olona reto moa zany tsy mety ho resy rehefa tonga amin'ny tribunal agny na dia azy io. Fa io zao ny fahantrany sy ny fahanterany. Dia maninona manao an'izany tsika? Tsy ekena zany zavatra sahala amin'izany. Aiza le ramatoa raha iry malakilaky koa anao? Ty koa zao mitovy ka amin'io. Narodana koa ny tanànany ty dia toriana amin'ny tribunal izy hoe nanao menazy. Dia tsy menamenatra ve nareo mpandrava-tany io ramatoa be io dia hanao menazy. Ahoana ny nahazo anao koa? Nampidiriny reto ao amin'ny polisy tao amin'ny paty de lefa aloha tompoko. Dia tao ady tany ny nananaovandreo akety ah. Dia nikeo ihany. Aiza le tany misy anao? Etsy Antavamamba akakin'ny sel. Dia vao vita ny akety tao amin'ny paty de lefa tonga dia nataony tao amin'ny parquet. Dia vita amin'ny parquet dia tamin'ny talata 23 zay niakatra tao amin'ny tribunal. Dia tonga dia lazainy fa menasy azo ny vadiny a. Dia hoe raha misy biriky ray miala dia raha mandrika no ataoko aminy. Dia raha pitso nivalin'ny tribunal ny didi mivoaka. Ka zay tompoko mba angatao satria izy Inona ny fitarainanao tonga dia ataovany fitarainana dia manao koa le fitarainako zany a mba topo zany no ampidinina andreo satria dobo sy tambary no vidiny fa tsy tany avo mipetrahako. Dia mba topo zany no angatako andrefy. Ka raha eny ambaravarako ny refiny tany dia miala tompoko. Fa raha anao kosa le izy dia tsaka mba hijery kosa le manapahivany. Mba hijery Manao vantsoavo amin'le mifampitondra fanjakany ianao ramama. Alefa azovinona ny antsoavinao, fitarainanao. Alefa. Ny antsoavo fitarainako tompoko dia tsy ho ameko azy ny tagnoko. Fa mana-taranaka tsy mila mivarotra atakalon'olona vola ny tanàna. Za tonga alohany. Taty aminary izy mbola nakataratasy ny amarotana an'io satria tsy nanataratasy le olona. Dia tsy omeko azy mihitsy io na kely io na ratsy ary. Fa efa raha ny taranaka. Zay dia henontsika mpitondra fanjakanesany ambaratongany korokoroana ny gasy dia zavatra kely io ve dia io no hanaovana atsinjay olona dia tsy mety tonga dia fefena dia ino mba olombelona ihany angeo ry zareo e. Dia aza tao an'izany. Fa raha mbola velonay naho dia zay tsy maintsy miaro an'ireto madinika reto.